artiste malagasy Ndrina Zopanage niaraka tamintsika teo tamin'ilay lohateny hoe fandriampahalemana dia miaraka amintsika eto izy androany. Bonjour Ndrina Zopanage. Bonjour, dia miaraba ny mpian'ny radio Tiakobe rehetra dia mihaino an'ny malagasy rehetra izay afaka mihaino an'ity fandaharany ity koa dia miaraba anareo mpanolotra. Dia misaotra anao nanomaly ny fanasanay eto amin'ity fandaharany ity. Dia nahafantarako an'izany Zopanage izany moa tamin'izany fotoana izany ohatrany hoe olantitra be amin'ny tena izany ilay hira hoe namana. Hira hoe namana tao anatin'io groupe Zopanage io ve Ndrina Zopanage sa hoe anarana fotsiny ilay izy? Tena mbola ao anatin'ny groupe Zopanage efa hatramin'izay moa zany ka hatramin'izao mbola Zopanage dia miaraka amin'ny Zopanage foana isaky ny tenako moa efa ela ny taty andafy zany efa 30 taona mahery zay dia isaky makany Madagasikara zany dia mamelona an'ilay tarika Zopanage foana. Zay mbola ianona anazy matetika. Le Zopanage zany any Madagasikara fa ianao aty. Izany aty izy fa ny tarika any Madagasikara zany ny tarika Zopanage. Azonao anaovana biographie kely ve zay Ndrina Zopanage, groupe Zopanage, firy ny album, ahoana fandehany tamin'ny taona firy? Eny ka ny tarika Zopanage moa zany dia tany amin'ny taona 7 tany no niforona angamba any hoany dia zay zany mbola tamin'izany mbola kelikely daholo mbola adolatsento ny fiteny amin'izao fotoana izao dia teo amin'ny 20 tao zay vao nanomboka mivoaka zany zay vao efa nanao fampisehoana foana matetetika zay ary efa niseho tele koa miaraka tamin'ny filavina dia efa niseho dia niakatra sena niaraka tamin'ny Tom Speedy moa tena fanaovanay tamin'izany dia niaraka tamin'ireny tarika Anjila Tsekoraka surtout Rosy Fany dia noho ny avy eo dia taty aoriana moa za vao tery tsy maintsy nandeha mianatra taty andafy dia zay no nahatonga anany avy eo zany ohatrany hoe namorona tarika anankiray indray no tonga taty zay rahalay daholo zay no tao anatiny dia nataoko hoe ako ny anarany dia namoaka diska tamin'izany namoaka 33 tours tamin'ny 87 tany hoany angambany namoaka 33 tours anankiray ahako dia après an'izay moa zany sady mba miaraka amin'ny Zopanage ihany dia taty aoriana moa zany dia Ndrina Zopanage nahalalan'ny ankizy anahako sy ny olona zany dia notazomiko ilay anaran'io dia zao azo namoaka an'io album io zay zany hoe misy hiran'ny Zopanage zay niforoniko ihany no misy koa ny hira vaovao dia zay nahatonga nanao an'io album io zany. Mivoaka voaingana ilay album tamin'ny novina izy io inona ny anaran'izy io? Ny hira no fiainako voaingana kely mihitsy satria vao tany Madagasikara zany tamin'ity taona ity tamin'ny volana Mai teo nanao concert tany niaraka tamin'ny tarika Tsekoraka sy Fany zare moa zany fa Zopanage dia Tsekoraka dia i Fany dia misy tarika anankiray koa mbola vopsanitra dia natenainy dia tao amin'ny kianjan'ny kanto natao izy io niaraka tamin'ny Rosy dia après an'izay namoako an'ilay album zany hoe tany atoerana no vokarina ilay album fa tsy taty andafy. D'accord. Dia hira firy ny ao anatin'io album? Inona aloha zany ny anaran'ilay album dia hira firy ny ao anatin'io album io? Ny hira no fiainako ny titran'ilay album zany dia hira 5 eo no ao anatiny dia misy za moa zany tena ny placeko amin'ny tarika Zopanage sady mpamorokira no mpitendry fa za tsy lead vocal zany hoe tsy mihira za zany tsy zany mpihira fa manao feontsika moa ny hira gasy moa sady misy feofaharoa misy feofahatelo matetika donc dia za matetika manaingo fotsiny fa mitendry ny tena guitariste zany ny tena placeko amin'ny Zopanage dia toraiky zany koa io album io zany nataoko en fait zany namorona niforoniko sy ny arrangement sy ny ohatr'izany zany nanao azy fa noezahako hoe nafangaro tao daholo ny artiste zay mba voantsondrotra sy ny efa taloha zany
mihira ao anatin'ilay album fa tsy hira ray ihany no zany mihira sinao ny ambony mihira daholo ohatrany hoe tsekoraka fidiny tsekoraka mihira de misy an'le vavaka izay efa manomboka malazalaza koa i Ariela no mihira azy izay Ariela de le ankizy nahazo voalohany tamin'ny émission RTA V1 na V1 zay l'équivalent de Voice izy équivalent plus ou moins ohatrany équivalent ny The Voice na nouvelle star aty amintsika zany de izy mihira ny hiro amin'ny album de le hira inona moa zany ianao mihira anazy misy hira ray ozy izy ianao mihira anazy fa angamba mbola tsy ananana be mbola tsy nalefanao de eny ary le hira nenotsika teo zany le hoe fandripalemana ao anatin'io album io le nenotsika teo ao anatiny zay hira rehetra mandeha androany zany de hira atao anatin'ny album ao anatin'le album daholo alohan'ny anohizatsika nresadresaka zany de enotsika indray hira hafa ao anatin'io album io faly ravo zay eny ary enotsika tout de suite de aza miala Ndrina fa toizatsika nresadresaka ao remira yo mahafinaritra be mihitsy Ndrina de misaotra de nenotsika tamin'ny voalohany moa zany ny hira hoe fandripalemana nenotsika zay le hoe faly ravo de anontany hoe inona moa zany ianao moa zany manamboatra inona moa zany manoratra ny hira de inona daholo no zavatra tantarainao anatin'ny hira vokarinao zany io moa de tsika moa rehefa manala eto ambonin'ny tany de mahita zavatra foana de inona moa fa de ohatran'le hira hoe mandehandeha mba mahita zavatra mandehandeha mahita raha ozy le hira iny de mandeha ny angam-panahy de indraindray moa zany de voaka ho azy eny ny inspiraka ozy ny fiteniny ankizy amin'izao fotoana fa eny miankina amin'ny matetika moa ny thème ny hira varie be misy ny fitiavana misy ny fiainana andavanandro ohatran'ny fandriam-pahalemana zao dia miangavy mihitsy amin'le any ambony any hoe mba halamina amin'izay ny tanitsika fa tena ohatran'ny mikorotana be zavazavatra ohatr'izany fa azo tantaraina daholo rehefa miainga ny inspiraka zay ny fiainana andavanandro zany fiainana andavanandro ny tena matetika de inona ny rythme anaovanao azy en général zany matetika zaho ny tena base eny nanao zany kitikita kely nanao klasika nanao jazz kely koa fa taty aoriana zany ny génération 80 tena génération genre Emilio Harris, Linda Ronstadt, Crosby, Stills, Nash & Young zavatra ohatr'izany tena nalaza tamin'izany fotoana zany de en fait ny gasy rehetra tafita tao anatin'izany daholo mahaleo d'ailleurs ohatran'izany Cat Stevens, Paul Simon, Garfunkel de reny tafita tao anatin'le gadona pop folk zany de na de nisy ary le style taty aoriana ohatra te hiezaka anao zavatra
ohatrany hoe jazz na ohatrany tsy nanatra anazy tsony lesy fa fotoany janona tamin'ilay pop folk de zay foana matetika no amoronako hira zany fa tsy eny ihany le misy effet misy kely any ambadimbadika any enona hoe mihaino zavatra fa en général pop folk no tena enoko zany. D'accord. De nivoaka moa zany le album tamin'ny mois de mai izy ianao ty album faran'ity de inandray ary ny projet manaraka, misy tournée ve misy spectacle sa misy projet an album inandray manaraka zany projet possible hivoaka ato zany hoe mbola vao eo ketrehana daholo ny ankizy de mety ny album Zopanage fa zany hoe mbola eo ampanaovana le izy de mbola tsy hay hoe rovina no hivoaka. Zay zany ny album ny tiako tenena hoe ny projet tena hoe mety hoe akaikaiky kokoa ho an'ny tarika ray manontolo. De ny mbola Nenao ndray mbola appréhensif. Nenahy ndray mbola miantso satria vao vita ny anazy zany zao de ny Zopanage ndray zao no eritreretina ho ketrehana ato de tsy hay rovina no hivoaka. D'accord. Zay zany. Ok. Le amin'ny projet Zopanage io zany ianao miandray anjara ihany amin'ny famoronana hira zany. Tsy zay le izy? Ka ny hira Zopanage olona efatra zany tena mpamoron-kira atao anatin'ny tarika. De i parfait izay fantatry ny be sy ny maro amin'le tarika hoe VHF manao plutôt hirana évangélique izy miaraka tamin'ny body sy ry poupe sy izy ny mpamoron-kiran'ny VHF zany. De ny faharoan'izay Zouzou izay efa nodimandry de Naive io mbola any Madagasikara izy zany mbola mpamorona de iza. De zany hoe ny hiran'ny Zopanage zay sy Naive sy Zouzou sy zany tena tavela atao fa i parfait koa efa somary efa lasa any amin'ny tarika anankiray. De ny hiran'ny Zouzou sy ny hirako sy ny hiran'ny Naive zany no matetika avoakanay rehefa mamoaka zay. Donc ça mbola miparticipe mihitsy. D'accord. De mamaraparana fandaharantsika io tapitra amin'ny roa izy ty il est 13h56 amaranantsika azy ireo zay te hividy ny album-ny Ndrina inona azony zareo atao? Zao aloha mbola tsy voapetraka zany hoe ny eto andafy zany surtout hoe mbola tsy voapetraka tsara hoe ahoana ny anaovana anazy fa mbola ketrehana ny anaovana anazy satria moa zao ny vente en ligne na tena mandeha no hoe apetraka any amin'ny Fnac sy ny ohatr'izany de donc mbola eo ampiketrehana an'izy io zay ka hivoaka tsoatsy angamba ny tsisy Facebook ohatra ny fahijerenana azy alohan'izay eny efa misy amin'ny YouTube ange efa mivoaka ny ohatra ny hoe vavaka zao efa mivoaka amin'ny YouTube zany le version album iny fa misy moa le version tsotsotra kely. D'accord. Hainao ihany fa amin'ny YouTube afaka apetrapetraka daholo. Eny ary de miandry ny tohany zany zay Ndrina fa le piainotsika kosa mba te azo an'le album de miandry ny tohany raha misy vaovao de pitapitao aty amin'ny Tiakobe ihany Eny ary de misaotra anareo nandray amin'ny tenako androany de misaotra anareo piaino koa. De amin'ny manaraka tsy ho ela zany faka eny eto ndray tsika. Eny ary de misaotra betsaka de veloma mandra-piona Ndrina. Veloma. De faranatra moa zany fandaharantsika il est 13h58 de je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne semaine. La semaine prochaine vous retrouvez ma collègue Yvelise dans 2 semaines, la Laine et moi donc je vous retrouve dans 3 semaines. Je vous souhaite à tous à bientôt. Veloma daholo, samy tsara tsika jiaby. De amaranatsika azy hiran'ny Ndrina Zopanage ihany vavaka. Mi fiche c'è fammi darci la vu
Chuva unità non ho mai. Andresti tanta